Faly tafaraka aminao ndray toko lasy topoko vavy amin'ity takarivany atalata ity manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra matv ny toy ny hetsika izay tanterahan'ireo mpampianatra frama amin'ny fangatahana izay miantefany amin'ny mpitondra fanjakana ary ihany koa ny fanekovitry ny gendarmerie pirenena manoloana izay hetsika izay dia isan'ny hoentina aminao amin'ity androandroany ity ary nazahoana akony ny fihaonana voalohany teo amin'ny mpirakitra rahan'ny masovo amerikanina vaovao sy ny filoham-pirenena eto Madagasikara dia nazahoana vaovao ihany koa ankoatr'izay ny sehatra sosialy sy ny sehatra ny fahasalamana manamafy ny fitakiana amin'ny tokony ampidirana ho mpiasam-panjakana azy ireo ny mpampianatra frama miisa 507 alina manerana nosy ny syndicat-ny mpampianatra moa izay nanamafy fa anatanteraka hetsika ho amin'ny rahampitso toy ny efa natao rehetra hatramin'izay. Diabe miaingo ministera fanabeazam-pirenena miazo ny lapan'ny antenimera-pirenena eny Tsimbazaza ro heverin'ny mpampianatra frama tanterahana rahampitso marainy. Anaitra ny solombavam-bahoaka mba handray andraikitra momba ny olona mpampianatra frama ny tanjon'ny hetsika hoy mpitarika ao anatin'ny syndicat ny anefa. Nomboko rapitso ny hetsika ny mpampianatra frama io ary zahay dia eto marinay tsara fa rapitso dia nao diabe makany amin'ny solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka dia solony vavany izay reto mpampianatra frama zay ny fidy andreo dia hitanay eo ny teniny satria ny dirikabilmena dia efa nilaza tsara hoe tany amin'ny solombavam-bahoaka nametraka ny 10 000 io dia ho avy ihany ny mpampianatra frama rehetra maneran'ny Madagasikara hanao diabe any amin'ny solombavam-bahoaka rapitso avy eo mena dia mitoizaka any amin'ny solombavam-bahoaka dia hitantsika eo zay valiteniny ataon'ny solombavam-bahoaka amin'izay valiteniny ataon'ny ministera zay ary eto zay dia marinay tsara fa tolona madiodio ity olona anay ity tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy satria iarantsika mafantatra fa nanomboko androany ny fisoratana anarana tany amin'ny sekolim-panjakana betsaka ireo ray aman-dren'ny mpianatra menimenina satria lafo dia lafo ny sara-pidirana sara-pianarana ao amin'ny sekolim-panjakana. Isan'ny antony nataon'ny andro solombavam-bahoaka ireo koa dia anisan'ny adidiny ny solombavam-bahoaka no mi-interpelle ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny zava-misy izay hita hoe problema ho an'ny vahoaka mifidy anazy ka izay zany te hanaitra ny sain'ireo solombavam-bahoaka ireo ary te hitady fanomezan-tanana avy amin'izareo hoe interpelle eo le tompona ndraiky mpanjakana maninona no tsy afaka manao projet de loi rectificatif ny maina raha ohatra hita fa ny député solombavam-bahoaka zay mifidy an'ilay lalàna manangatanana amin'ilay lalàna ary mahita fa azo atao tsara izany zavatra izany fa ilay ministera no miziriziry amin'ny heviny dia noho izany zany izay mihitsy no antony andehana eny hoe anaitra ny sain'ireo tompona ndraikitra ireo miotanana izahay apio izahay fa tena andraikitra ireo feno no manao an'izay zavatra izay. Nanamafy ny anefa fa tsy hiemotra amin'ny fangatahana fampidirana manontolo ny mpampianatra frama izy ireo ary manomboka rahampitso dia iarahana amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny syndicat-ny mpampianatra hafa ny hetsika.